Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Falmeraba antsika ry havako manona ny fiadaran'i Jesosy amintsika no ity talata fahafito ny volana Jolay omeny ny tompo antsika ity indray ny mofonaina izay voalahatra ao antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny jaona toko voalohany andiny fa 5:30 ka hatramin'ny andiny faharoa amby efapolo. Jaona toko voalohany andiny fa 5:30 ka hatramin'ny faharoa amby efapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Noho ny ampitsoniny indray dia nijanona ny jaona sy ny mpianany roalahy ary nijery an'i Jesosy mitsangatsangana izy ka nanao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Ary ireo mpianatra roalahy ireo rehefa nandre azy ny teny dia nanaraka an'i Jesosy. Ary Jesosy nitodika ka nahita azy manaraka dia nona taminy hoe inona ny tadiavinareo? Ary hoy izy roalahy taminy, Raby, izay atao hoe raha adika mpampianatra, aiza ianao no mitoetra? Hoy Jesosy taminy, avy fa ho hitanareo, koa dia nandeha izy ka nahita izay ny toerany ary nitoetra teo aminy tamin'izany andro izany, ary efa tokony ora 10 tamin'izay. Andre lalan'i Simona Petera no anankiray tamin'izy roalahy izay nandre ny tenin'ny Jaona ka nanaraka an'i Jesosy. Izy no nahita ny Simona rahalahiny aloha dia hoy izy taminy, efa nahita ny Mesia izahay, izay atao hoe raha adika ny Kristy. Dia nitondra azy ho any amin'i Jesosy izy ary noho nijery azy Jesosy dia hoy izy, ianao no Simona zanak'i Jaona, ianao atao hoe Kefasy, izay atao hoe raha adika Petera. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny filazantsara araka ny Jaona moa ry havako dia voasoratra farany taty aorianan'ireo filazantsara telo hafa eo alohany, izany hoe Matteo sy Marka, Luka. Miavaka ny filazantsara araka Jaona satria nofantenana ireo fahagagana nataon'i Jesosy tao anatiny, tantaraina ao anatiny, ary saika fampianarana ny betsaka ao amin'ny filazantsara araka ny Jaona. Famantarana 7 fahagagana 7 no tantaraina ao amin'ny Jaona, ary betsaka kokoa ro ataontsika hoe famantarana sy fahagagana tantaraina any amin'ny filazantsara sinoptika na any amin'ny Marka na any amin'ny Matteo na any amin'ny Luka. Miavaka arak'izany satria toy ny nanatevina na nameto nanitsy mihitsy ara ny fomba fitantaran'ny Jaona. Ohatra hoe amin'ny Matteo sy Marka, Luka dia indray mandeha any Jesosy niakatra tany Jerosalema, fa amin'ny Jaona dia intelo Jesosy niakatra tany Jerosalema. Izany hoe nandritra ny 3 taona dia niakatra isa taona tany Jerosalema Jesosy, hoy ny fitantaran'ny Jaona azy. Momba ny vanim-potoanan'ny herinandro masina rahateo koa dia hitantsika mihitsy ny fahasamihafan'ny fitantaran'ny Jaona sy ny fitantaran'ny filazantsara sinoptika. Tsy hoe iza marina na iza moa ny diso, na hoe inona ny tena zava-misy marina, tsy dia izay loatra akory ny tena zava-dehibe, satria ilay fampianarana, ilay foto-kevitra, ilay teolojia izay tian'ilay apôstôly tantaraina ny tena zava-dehibe, satria amin'ny zavatra nitranga anankiray dia samy manana izay hitarihiny fanahy masina amin'ny fitantarana azy ny apôstôly tsirairay araka izay hafatra tiany ampitaina. Ka amin'ity eto-batanantsika ity dia niny intsony Jesosy na nihaonan'i Jesosy tamin'ireo mpianatra voalohany, ry André, ry Simona, ry Filipo, ry Natanaela, ny tantaraina amin'ity Jaona toko voalohany ity. Jaona dia mitantara fa tsotra dia tsotra ny fomba niantsoany Jesosy ny mpianatra. Tsotra dia tsotra. Tsy dia tahaka ny fitantaran'ny sinoptika azy, filantsara sinoptika izay hoe nisy fahagagana manokana, natao nahazo trondro be dia be tamin'ny arato, tamin'ny hitantsika eo amin'ny Luka toko 1 niantsoana ny Petera sy ry Jakoba aman-dry Jaona, nisy fahagagana. Fa tsy dia izay loatra hoy Jaona, fa tsotra dia tsotra mihitsy ny nandraisan'i Jesosy na niantsoan'i Jesosy ireto mpianatra ireto. Indray mantsika rehefa mahita na mandre fijoona vavolombelona mpanompon'Andriamanitra, rehefa miresaka ny antson'Andriamanitra dia mandrakariva
atantaraina ohatra hoe nahita fahitana, mety hoe nanofy, na mety misy koa hoe nahita fahagagana, sitrana tamin'ny aretina, na nahazo fanambinana manokana, na koa mety hoe voakapoka mafy, nisy aretina, rava-fananana, misy be dia be ny karazana hoe fomba niantsoan'Andriamanitra rentsika amin'ireny mpanompoandriamanitra mitsory vavolombelona ireny. Fa eto Jaona dia manazava fa tsy voatery ho zay akory amin'ny fiainan'ny olona sasany. Misy mpanompon'Andriamanitra tsy mandalo an'izany rehetra zany. Tsy misy famantarana manokana hoe na nofy na voakapoka mafy tamin'ny aretina na tamin'ny faharavan'asa na faharavam-pananana na koa hoe nahita fitahiana ben'rotsaka. Misy mpanompon'Andriamanitra tsy voatery ho zany ho Jaona eto. Fa tena tsotra de tsotra. Nandreny ny antson'ny Tompo de nanoina, de nanova ny fiainany. Arak'izany dia amin'ity eto am-pianarana antsika ity dia toy izay antso somary tsotra nefa lalina izay no ho tantarain'i Jaona eto momba ny antson'Andriamanitra. Eto dia Jaona mpanao batisa izay nanana toerana manokana no anombohan'i Jaona ny fitantarana, ny fiantsoana, ny fiantsoana ireo apôstôly. Jaona mpanao batisa de nanana mpianatra tahaka an'i Jesosy zany, nanana mpianatra tahaka an'ireo olon-keny rehetra tamin'ny vanim-potoana ny antikité, de nanana mpianatra reo lahy Jaona niaraka taminy. Anankiray amin'ireo i André, mpianatry Jaona mpanao batisa. Jaona mpanao batisa moa fantatsika fa esenianina zany hoe olona nanana foto-kevitra manokana momba ny fivavahana. Ary dia nahita an'i Jesosy, izy telo mirahalahy zany. Jaona zany nahita an'i Jesosy, Jaona mpanao batisa io, dia niteny tamin'ny mpianatra manao hoe indro lay zanak'ondrin'Andriamanitra. Indro sady nanondro azy manao hoe indro ny zanak'ondrin'Andriamanitra. Dia rehefa nahita an'izay le mpianatra de niala tany amin'ny Jaona ary nanaraka an'i Jesosy. Zay lay antso ho ny filazan'ny Jaona azy. Tsotra. Jaona mpanao batisa zany eto de tanana nanondro manao hoe io le zanak'ondrin'Andriamanitra. Rehefa nandre izay ireto mpianatra reto de nahatakatra hoe Jesosy lay mpamonjy, de nakany amin'ny Jesosy izy. Niala tao amin'ny Jaona, izany hoe niala tamin'ny fampianaran'ny Jaona izy, niala tamin'ny fitaizan'ny Jaona izy, de nakany amin'ny Jesosy. Jaona fantatsika tsara ny anjara toerany. Jaona de mbola ao anatiny ataontsika hoe olon'ny testamenta taloha. Jaona mpanao batisa io dia mbola nanaraka ny fampianaran'ny testamenta taloha. Hitantsika eo amin'ny boky Malaky mpaminany hoe manomana iraka elohanao dia Jaona mpanao batisa de nitory ny batisa ny fibebahana. Jaona mpanao batisa de nitory ny hiverenan'ny olona ao amin'Andriamanitra zay araka ny fampianaran'ny testamenta taloha. Tsy eo amin'ny Jaona mpanao batisa koa ro manomboka ny testamenta vaovao fa eo amin'ny Jesosy. Fa marina fa aty amin'ny testamenta vaovao Jaona ny tantaraina, Jaona mpanao batisa io, saingy mbola olon'ny testamenta taloha Jaona mpanao batisa. Ny antony de mbola teraka talohan'i Jesosy izy ary mbola namerina ny olona ho ao amin'ilay ataontsika hoe fomba-pivavahana jiosy. Dia rehefa niteny kosa Jaona niteny mpianatra manao hoe iry le zanak'ondrin'Andriamanitra dia niala nanaraka an'i Jesosy reto mpianatra Jaona reto. Zay le fifindrana avy any amin'ilay testamenta taloha nakany amin'ilay testamenta vaovao. Zay le fialana avy any amin'ilay fanekena taloha nakany amin'ilay fanekena vaovao. Na ny marimarina kokoa fitohizana moa zany. Dia niala zany tany amin'ilay fotom-pisainan'ny Jaona. Tsy hoe diso akory ny fotom-pisainan'ny Jaona fa nandray lay Mesia, lay Kristy zay tantarain'i Jaona eto. Ary dia izay lay Jaona mpanao batisa zany de tsy inona akory fa lay tanana nanondro. Jaona mpanao batisa tsy niazona ny mpianany. Jaona mpanao batisa tsy niteny hoe aza makany. Jaona mpanao batisa tsy niteny hoe mijanona eto ihany. Fa Jaona mpanao batisa niteny tamin'ny mpianany manao hoe ry le zanak'ondrin'Andriamanitra, izy lay nandrasa antsika, izy le natenaitsika, izy lay Mesia. Ary dia izay ny toetra ny fiangonana rehavako malala. Ny fiangonana de mitondra ny olona eo amin'ny Jesosy. Zay ny asan'ny fiangonana, zay ny asan'ny mpino, zay ny asantsika, mitondra ny olona iaona amin'ny Jesosy. Tsy hoe atsika akory ny olona, tsy an'ny fiangonana akory ny olona, fa an' Jesosy ny olona.
ny adidin'ny fiangonana tsy miazona ny olona ho an'ny tenany fa manao zay ahatongavan'ny olona hoeo amin'i Jesosy. Azay nataony Jaona efa niteny manao hoe tsy mendrika many fiakapany akory angahy matsy an'i Jesosy zany io, ary izy tsy maintsy nitombo fa za kosa tsy maintsy mihena. Jaona prôfesia moa de vatsika fa olo ny fanetretena azany dia tokony ho toetra ny mpino rehetra mihitsy amin'ny fitoriana ny filazantsara. Ny mpino rehetra de tokony ho tahaka ny Jaona, ny fiangonana rehetra de tokony ho tahaka ny Jaona, mitondra ny olona hoeo amin'i Jesosy, manondro an' Jesosy ho lay zanak'ondrin'Andriamanitra mba hahatonga ny olona hanatona sy handray an' Jesosy. Dia rehefa nandray zay izy roalahy moa de nanaraka an' Jesosy izy. De nierika Jesosy, inona moa no tadiavinareo? Lay fanontanian' Jesosy dia fanontaniana inona, tsy hoe iza ny tadiavinareo fa inona ny tadiavinareo. Nahoana ny fanontanian' Jesosy manao hoe inona ny tadiavinareo? Satria ny olona tamin'ny andron'i Jesosy de mpitady fahagagana, mitady famantarana, mitady zavatra hita maso. Dia hoy izy ireo manao hoe tsy inona ny tadiavinay, tsy fahitana zany ny tadiavinay. Zay no hevitro ny valiteny izy amy rahalahy reto hoe tsy fahitana nge tsy mitady fahagagany, tsy mitady famantarana, fa ianao no tianay arahana, aiza ianao no mitoetra. Areko ny toetra faharoa tokony ho tsapan'ny olona zay nandre ny antson'Andriamanitra, tsy mitady zavatra any amin' Jesosy akory, manaraka an' Jesosy tsy mitady zavatra. Satria ny fanontanian' Jesosy, inona ny tadiavinareo, inona ny zavatra tadiavinareo, inona ny zavatra andrasanareo? Fa le mpianatra kosa lamala manao hoe tsy zavatra ange ny andrasanay aminao, tsy mitady zavatra zay fa mitady mpampianatra, raby. Zany hoe itsika mpino, itsika olom-bao antso de manaraka an' Jesosy tsy nohony ny zavatra, tsy mitady zavatra fa manaraka mpampianatra. Manaraka mpampianatra zany hoe raha miteny hoe mpampianatra de zao reto roalahy mpianatra Jaona reto zany de nangetaheta fampianarana, nangetaheta fahalalana, nangetaheta fahafantarana momba ny fanjakan'Andriamanitra, nangetaheta filazantsara, nangetaheta ahafantatra momba ny fiainana ao amin'Andriamanitra, ao amin' Jesosy Kristy mpamonjy. Ndraindray mantsy ny olona ahitsiny Jaona tsara zany eto fa ny hoe ndraindray mety misy olona manaraka ny tompo noho ny zavatra, noho ny filan-javatra. Zany hoe raha metraka fanontanian' Jesosy inona ny tadiavinareo de mety misy olona hiteny manao hoe manaraka anao zay satria zavatra tadiavinay de harena, zavatra tadiavinay voninahitra, zavatra tadiavinay fahasalamana. Zany rehetra zany dia tsy zany akory ny antony mahatonga antsika mpianatra Jesosy, fa mpianatra Jesosy tsika satria tsika mangetaheta filazantsara, mangetaheta fiainana, mangetaheta hanaraka an' Jesosy, hanaraka ny fiainan' Jesosy. Ary dia fanontaniana manao hoe aiza ianao no mitoetra, ny dikany hoe aiza ianao no mitoetra, zay ny tadiavinay de zao hiaraka monina aminao zahay, hianatra aminao zahay, ny fiainanay mba tianay hifamatotra amin'ny fiainanao, aiza ianao no mitoetra. De namaly Jesosy, avy ary fa atoroko anareo. Dia nandeha izy ka nahita zay ny toerany ary toetra teo aminy tam'izany, efa ora fahafolo, zany hoe efa lavitra mihitsy le lalana tantarainy Jaona zany eto hoe mitsangatsangana Jesosy zany fitsangatsangana zany tsy nitenena teo ny ora fa mbola somary atoandro toandro, dia amin'ny ora fahafolo zany hoe any amin'ny 4:00 no any zay vao tonga any am'izay ny toeran' Jesosy. Zany hoe nandeha lavitra ihany zay mpianatra reto, nandeha tongotra lavitra niaraka tamin' Jesosy ihany, folakandro hariva mihitsy hoy Jaona zay vao tonga tany am'ilay ny toeran' Jesosy. Ilazany Jaona zany eto fa tena nanam-paharetana mihitsy reto mpianatra reto nanao zay ahatongavana any am' Jesosy. Dia rehefa avy eo indray reto mpianatra reto niona tamin'i Petera, tsy mbola Petera moa nanana tamin'izay fotoana zay fa Simona. Niona tamin'i Simona de hoy zany Andre manao hoe zay nahita any lay Mesia, hitanay ilay Mesia. Dia hoy Petera manao hoe nahita ny Mesia nareo. Dia io lay fahasamihafan'lay fivoaran'lay tantara. Izy rahalahy zany nanondro an' Jesosy ho raby, fa rehefa nitoetra tany am' Jesosy izy de lasa tsy niteny tamin'ny Petera intsony izy manao hoe hitanay lay raby, fa izy manao hoe
hitanay ilay Mesia zay adika hoe Kristy, hoe efa nahitany Mesia zahay. Tsy niteny izy hoe efa nahitan'lay Rahaby zahay, fa efa nahitan'lay Mesia zahay. Zany hoe rehefa avy niaraka nitoetra tamin' Jesosy izy roa lahy reto, Andre sy ilay namany zany, de izao niova ny fomba fijeriny an' Jesosy. Tsy Jesosy Rahaby fotsiny ihany, satria rehefa hoe Rahaby mantsy de mety nitovy tamin'ireo Rahaby rehetra takandro Gamaliela na tahaka zany, na takandro Paoly. Dia olona manam-pahaizana, hendry, mahay soratra masina, manam-pahalalana, mendrika lay tahaka zay raha hoe Rahaby. Fa rehefa niaraka tamin' Jesosy izy, rehefa niona tamin' Jesosy, nandeha niaraka tamin' Jesosy ka tonga tany zay nitoeran' Jesosy de zao tsy nitondrony tsony Jesosy hoe Rahaby, tsy nitondrony fotsiny hoe Rahaby, fa izao nitondrony hoe Mesia na Kristy. Zany ao anatin'ilay andininy vitsivitsy kely io dia misy ataontsika hoe anarana kristôlôjika telo be zao niova. Jauna manondro an' Jesosy ho zanak'ondrin'Andriamanitra. I Andre niteny an' Jesosy ho Raby, ary rehefa avy eo dia tonga Kristy izy, tonga lay Mesia izy. Zany hoe asehony Jauna zany fa izao samy manana ny fahatakarantsika momba ny Kristy isika. Samy manana ny zavatra mampangetahetatsika araky ny kolotsaintsika momba ny Kristy isika. Jauna mpanao batisa fatatsika jiotsiringiriny, niaina teo anatin'ny testamenta taloha, de mazava ho azy tena lay fomba fijerin'lay Jesosy zay sorona zanak'ondrin'Andriamanitra. Zay no androny Jauna zay tsy diso mihitsy, fa tena faminaniana, tena zanak'ondrin'Andriamanitra mampatsiaro an'lay Pasika any amin'ny Exodosy 4:12. Fa izao i Andre kosa izay lipahalalana, ara-pahalalana, tia fahalalana, tia fahazavan-tsaina, dia nanondro an' Jesosy ho Raby. Ary aty aoriana dia hotondrona indray Jesosy lay Mesia, zany hoe lay voaositra, lay zanak'Andriamanitra. Revako malala asehony ty antary ty zany, lay tsy lay fivoarana lay anarana na titra niantsonan' Jesosy ihany eto, hoe io ange samy manana zay mety ho fomba fanenantsika tamin'Andriamanitra isika. Ary arakarak'izay nifanenantsika tamin'Andriamanitra zay no iorenany finoantsika momba an'Andriamanitra. Hoy Martin Luther nitory teniny tamin'ny volana Martsa 1380 de hoy Martin Luther zao ny teny manao hoe tao anatin'ny nitory-teniny io, raha nanazava izy indray maka momba an'le hoe ataon'ny olona hoiza moa ny zanak'olona. Dia nanazava Martin Luther manao hoe zao nge hoy arakaraka an'izay toetran'Andriamanitra, arakaraka an'izay maizy azy an'Andriamanitra, inonao no isehoan'Andriamanitra aminao. Raha ohatra ka mino Andriamanitra fitiavana ianao, de Andriamanitra fitiavana no miseho aminao. Raha ohatra ka mino Andriamanitra famindrampo sy mpamela heloka ianao, de zay Andriamanitra mpamela heloka zay no miseho aminao. Raha mitodika amina Andriamanitra mpitsara ianao izy de Andriamanitra mpitsara no mihaona aminao. Ary raha ohatra ianao ka mino fa ny Andriamanitra eo de Andriamanitra mpamalifaty, Andriamanitra mpanameloka, dia zay koa ny toetran'Andriamanitra isehoany aminao. Teolojia Martin Luther io zany saingy amin'ny lafiny sasany dia tsy de diso loatra, fa hitatsika eto fa ny zavatra andrasany Andre zany tamin' Jesosy de zao lay Jesosy Raby, lay Jesosy zay endry, lay Jesosy zay mpampianatra, lay Jesosy mpitaridalana, lay Jesosy zay manome fahazavan-tsaina, kanefa nivoatra zay. De zao rehefa tonga teo am' Jesosy de zao lasa tsapany lay Jesosy Andriamanitra, lay Jesosy mpamonjy, lay Jesosy Mesia, lay voaositra Jehova, lay zanak'Andriamanitra. Rehefako malala lafin-javatra farany zay asehony ty tantaran'ny Jaona ity, fitantaran'ny Jaona ity de zao mahazava-dehibe ny ataontsika hoe lay olona mifampitaona, lay fifampitaonana zany. Jaona ny taonany mpianany ho eo am' Jesosy. Ary rehefa tonga teo am' Jesosy i Andre dia nijoro vavolombelona tamin'ny Petera.
De ho hitantsika oriana-kely eo indray ny fanenany Filipo tamina Natanaela ka nahatonga ny Filipo niteny tamina Natanaela hoe hitako lay misy tanay avy any Nazareta ka nahatonga ny Natanaela moa niteny manao hoe move mba misy zavatsoa avy any Nazareta am'ty Jaona ny tontolo voalohany ty any. Zava-dehibe zany am'ty tantara ty ny fijoroana vavolombelona. Amin'ny alalan'ny fijoroana vavolombelontsika no mahatonga ny olona manatona an'Andriamanitra, mandre ny antson'Andriamanitra. Zava-dehibe lay ataontsika hoe témoignage, zava-dehibe lay fijoroana vavolombelona, zava-dehibe lay fitantarana ny momba ny fiaonana, ny momba ny fifaneraserana, momba ny fahafantarana ao an' Jesosy. Zany hoe lay expérience lay fifaneraserana ao tamin' Jesosy dia mahatonga ny olona voataona iaona am' Jesosy. Tsy voatery ho teolojia lavabe zany no hitaomana ny olona, tsy voatery ho fampianarana lavabe no hitaomana ny olona fa lay expérience, lay zavatra ny ainanao ny momba an' Jesosy, lay fomba ny faneraseranao tamin'Andriamanitra no hitaomanao ny olona ho ao amin'Andriamanitra. Tsika mantsy mieritreritra foana manao hoe tsy maintsy boky voasoratra lavabe, tsy maintsy toriteny lavabe, conférence lavabe voasoratra tsara, zay vao mahataona ny olona. Tsy voatery ho zay fa izao ijaonina amin'ny alalan'ny fitantaranao, ny fiaonanao tamin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fomba ny faneraseranao tamin'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny fahafantaranao sy ny fahatakaranao n'Andriamanitra ao am' Jesosy dia mahataona ny olona. Ity Jaona toko voalohany ity de mahanaza, tsy am' Jaona toko voalohany ihany fa hatrany am' Jaona toko faefatra niaonan'i Jesosy tam'ilay vehivavy tao amin'ny fanjakan'ny Sikara, vehivavy Samaritana, ka nahatonga ilay tanàna ray manontolo mihitsy nandray an' Jesosy rehefa nijoro vavolombelona lay vehivavy tao Sikara hoe za niaona tam'ilay misy, ka nahatonga andreo niteny hoe ny tenanay mihitsy ny nahita de nandrefa izy lay mpamono zao tontolo zao. Tonga fanekempona mihitsy moa lay izy. Levako malala zavatra roa lehibe zany no azo tantaraina amin'ity Jaona toko voalohany ity, am'ty mofinaina ity. Ny voalohany de zao: Andriamanitra de miantso antsika amin'ny fomba tsotra. Zava-dehibe de zao ny fiaonanao am' Jesosy. Ny antson'Andriamanitra de nataon'Andriamanitra takatritsika, tsy zava-miafina amitsika ny antson'Andriamanitra, tsy mistery ny antson'Andriamanitra, fa ndraindray mety olona miteny tsotra fotsiny aminao hoe mba manaova mpitandrina, manaova diakona, midira birao am-piangonana, manaova sampana, mandala mampianatra sekoly-alahady, mandraisa andraikitra. Ndraindray teny tsotra tahak'izay saingy ombany ny fitariany fanahy masina le izy de takatrao ny heviny. Tsy voatery ho fahagagana be fa raiso amin'ny finoana, raiso amin'ny fitiavana reny bitsika Andriamanitra miantefa aminao reny. Fa ny faharoa de zao: manana adidy isika ry havako amin'ny fijoroana vavolombelona. Aza mandeha lavitra rehefa mieritreritra hoe fijoroana vavolombelona, aza mieritreritra hoe zavatra lavo lenta be, fa izao ny fitantaranao, ny fomba ny fifandraisanao tamin'Andriamanitra, ny fitantaranao, ny fahafantaranao momba an'Andriamanitra, ny asan'Andriamanitra atao amin'ny fiainanao, zay ny antsoina hoe fijoroana vavolombelona. Izay de efa mahatonga ny olona, zay de efa tanana manondro ka mahatonga ny olona ho ao am' Jesosy. Ny zava-dehibe de zao: tonga anao ao am' Jesosy ny olona, tsy tonga anao ho eo aminao akory, tsy hoe tonga anao ho eo aminao takisy am'izay mety ho hitan'ny fiarahamonina ankehitriny, fa tonga anao ho eo am' Jesosy ny zava-dehibe. Mivavaky sika. Tompo amisoranao zay no ny amin'ny ity soatra masina zay omenao anay ho mofinaina anio ity. Misaotra fa mitaona anay ianao hijoro vavolombelona, mitaona anay ianao hitantara, hiresaka momba ny fifandraisanay aminao, ny mitondranao ny fiainanay, ny fifanenanay taminao, ny nanavaozanao ny fiainanay, ny nitahinao anay, ny namindranao fo taminay. Tao am'izay Tompo ajoro vavolombelona ny fitiavanao, ajoro vavolombelona ny fahatsaranao Andriamanitra, ataovy tanana manondro ny azo fijalian'i Kristy izay ka handraisan'ny olona ny famelan-keloka ao aminao Jesosy mandrakariva. De tahito ity tontolo andronay ity Tompo, ho tontolo andro hitaomanay ny hafa, tontolo andro fizaranay ny filazantsaranao, tontolo andro anarahanay ianao. De meo anay ny herim-panahy ajoro vavolombelona amin'ny fitiavana sy ny fifaliana. Jereo ireo marary Tompo, jereo ireo manana ady am-panahy, fangio nisa-tokantrano, fangio ary ataovy mitoetra ao aminao Andriamanitra mandrakariva. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy. Amen.